Mazava be fa hoe ahoana ny fomba atao zany mba hoe ahafahana mandony trosa nefa miasa ihany koa ny orinasa zany. Iarahana mahafantatra fa mipampitrosa lehibe ny orinasa ery Madagasikara zany. De zay le zavatra niresahana omaly hoe inona ny zavatra tokony ataontsika. Raha mahafantatra hatramin'izay ka hatramin'izao zany de miandry foana ampiasan'ny ery Madagasikara. Rovina no tafiditra anatin'ny Conseil des ministres zany ny kahan'ny ery Madagasikara. Androany misy Conseil des ministres de mananteny zay hoe tafiditra anatin'le Conseil des ministres zany ny dossier Madagasikara. Ary manarak'izay dia misy zany le mety hoe présenté ao koa zany le business plan zany le drafi-panarenana zany. De inona moa ny zavatra angatahana amin'ny fitondrana zany raha te afaka te hoe hiasa ny ery Madagasikara de lazainay ohatra hoe olona manana trosa anankiray ny ery Madagasikara zao ka raha ohatra izy ampidina amin'ny banky vola ka andavany trosa fotsiny le vola zany dikan'izay tsy afaka hiasa akory izy rehefa avy eo. Fa ny zavatra angatahana zany de hoe sady afaka mandoa tsikelikely le trosa izy no afaka miasa. Zay zany le zavatra angatahana de hoe zay le resahana am'le hoe procédure collective na purement na passif zany. Tsika zao volana octobre efa tena mihetsiketsika mafy satria zay le teneniko amintsika teo nge tamin'ny conférence de presse hoe ny ouverture en frontière efa nieritreretintsika rehetrarehetra zany de any amin'ny farany volana octobre any hoany. Zay ny vinavina ka raha ohatra tsika amin'izay any ny vinavina ka tsy afaka hiasa akory ny ery Madagasikara de tsy any tsisy dikany fa zay no mahatonga an'le hoe fotoana zao tena ampidirana an'le dossier ny ery Madagasikara mihitsy raha mba azo atao any anatin'ny tena fanapahan-kevitra ny any amin'ny faratapony any amin'ny fanjakana. Matoa zay nampiantso ny mpanao gazety tamin'ireny conférence de presse iny dikan'izay natao ohatr'izay satria raha tena ho faty moa le ery Madagasikara inge de araka ny teneniko taminareo 717 ny isa mampiasa ny ery Madagasikara. Dikan'izay zany raha atao hoe en moyenne fois 4 de le teneniko hoe 2800 anoany zany ny karaha ny vava velomin'ny ery Madagasikara ka raha mikatona ny ery Madagasikara de ary tsy io ihany ny asa ekinana amin'ny ery Madagasikara fa ny resaka tourisme rehetrarehetra zany misy ekinana amin'ny ery Madagasikara. Aza dino fa ny tsara dia filialan'ny ery Madagasikara ary mitatitra ireo olona mandeha makany province na ireo touriste avy any ivelany ary de ny tsara dino mitondra an'izany ihany.